Salut daholo ity ry zalahy ho antsika mpitendry hira katolika dia misy logiciel milay vita avy amin'ny Excel izy ity ahitantsika ny akôrna hira katolika fa tsy ny akôrna hira katolika iray manontolo fa vao ny hira fidirana sy ny hira fonana ihany aloha no vita hatreto dia io aloha no alefantsika afaka kotrakotrana anareo any an-tanàna any dia tsy ho lava resaka fa andao tonga dia ho hazavaina ilay izy Izao zany ilay fandeha an'ilay izy rehefa sokafana dia efa io interface hitantsika io moa zany ny interface hita voalohany amin'ilay akôrna hira katolika dia tsotra be ny fampiasana anazy amin'ny maha Excel anazy dia afaka taritina ao ato fotsiny izy dia mijery midina ianao dia ireo zany ny hira rehetrarehetra misy ao amin'ny ilay application. Dia ireny hira ireny zany dia efa afaka tsidihanao tsirairay dia efa any daholo ny akôry rehetrarehetra mahakasika an'ilay hira katolika. Ndao jerevantsika kely, handray ohatra kely anankiray tsika. Ndray ohatra anankiray ohatra hoe tompo mamofotra vava dia kitihako ilay izy kitihako ohatr'izao dia tonga dia misokatra avy hatrany ilay izy, tonga dia fluide be mihitsy fa tsisy hoe miranorano fa tonga dia milamina tsara. Dia izao zany io zany ilay hiran'ny tompo mamofotra vava dia efa ireo zany ilay akôry itenenareo anazy sol dia avy eo dia do basse fa ré azafady ré basse fa dièse dia avy eo do basse mi ohatra drama kely amin'ity gitara ty mamofotra ny vava marikioa faotrany lela dia ohatr'izay makamakana izy dia tonga dia manaraka an'ilay izy fotsiny ianao marihana fa mitovy ihany fitenenana azy na amin'ny gitara na amin'ny clavier ny akôry dia mitovy ihany izany hoe ilay instrument fotsiny no samy hafa. Avantage ngeza be ao amin'ity application ity dia azonareo miditra ato amin'ity ilay hoe transpose ity nareo satria sol zany izao ny akôry mitondràna anazy fa raha tsy dia mahay mitondra clé ana sol nareo dia afaka alatsaka anareo ilay izy alatsaka anareo ohatr'izao dia normalement nareo tokony mahazo clé de fa usualisy tonga dia mahazo clé de fa tsisy diso fa tonga dia marina avy hatrany ilay akôry tsy mila hoe mitady makaiza fa tonga dia efa io zany ilay izy. Afaka ampiakarina ampidinina zay mety aminareo rehetrarehetra mivoaka daholo ny akôry. Io zao akôrna mi no hidinana anazy marihana fa io hira io dia mi no nanaovan'ilay mpihira anazy ilay namorona anazy fa rehefa tena tendrena any am-piangonana io sol ny tsaratsara kokoa. Dia efa ato hitanareo ato ireo ny titre tompo mamofotra vava dia ity ilay clé normale ity ty mitranga ity hoe sol ilay clé hitondranareo anazy dia afaka tonga dia mentinareo sol zany izy dia régleo fotsiny ilay transpose tonga dia efa réglena fotsiny ilay transpose ho tonga any amin'ny sol dia rehefa tonga dia efa mandeha ho azy ilay izy zay dia ity indroa tour dia vita indroa tour iny dia afaka miverina misafidy hira indray zany ianao izay tianao amin'ireo. Afaka hoentinao anaty telefônina izy ity dia any am-piangonana sady mijery telefônina kely no manao anazy. Da ohatra resaka kely ilay prix-n'izy ity tsika, ny prix-n'izy ity dia roa zany ny vidiny alefanareo amin'ny vola amin'io numéro izay mitranga io dia alefanareo zany ilay izy dia avy eo dia mifampiantso tsika dia omenanareo ilay logiciel. Tsara marihana fa vita amin'ny Excel izy ity izany hoe maha Excel anazy dia aleo angamba ny ordi no ampiasaina. Ordi no tena tsaratsara kokoa ampiasana anazy amin'izay fonctionne tsara ilay transpose. Fa ho an'izay hoe tsy manana ordinateur izay kosa izy dia afaka raisinareo ihany amin'ny telefônina afaka ataonareo amin'ny telefônina fa saingy rehefa ataonareo amin'ny telefônina izy dia tsy maintsy teneninareo mialoha ilay akôry izany hoe omeko anareo ny lisitra amin'ireto hira rehetrareto dia fenonareo hoe ny avy ilay izay atao fotoana hitondrako azy ny aly akoky lasaka dia atao fa na atao sol na ohatr'izay dia izany indray mampiasa transpose dia iny no omeko anareo hoe izay no anaovantsika anazy fa vidiny izany dia samy R$1 ihany. Dia izy ity araka ilay teneniko hoe mbola tsy hira feno izany hoe tsy izy rehetrarehetra akory no hita fa hira fidirana sy hira fonana misy eo amin'ny 50 eo ny fitambarany
Izay ihany aloha no atao anatin'ity fa arakaraka ny fahavitrihantsika raha mahavitritsika ny hanjifan'ity zavatra ity dia ho atao ilay daholo ny hira sokajy rehetrarehetra. Izay mino angamba fa mazava amintsika izay dia afaka tonga dia mijery eo amin'ny description nareo ny numéro io ihany koa misy ino izy ity efa misy numéro téléphone io mipetraka io dia afaka tonga dia micontact avy hatrany nareo misy Facebook koa io afaka tonga dia miditra MP any amin'ny Facebook fa ny tsaratsara tonga dia miandry direct angamba no mety. Dia manasa anareo ihany koa hiabone amin'ilay page ato amin'ilay chaîne YouTube raha tianareo azonareo vidéo manaraka izay atao ankoatran'ity dia cliquez ny abonné cliquez ihany koa ilay cloche de notification amin'izay nareo mahazo an'izay vidéo rehetrarehetra alefako eto ny amin'ny manaraka. Izay mba kasitraka indrindra tompoko.